Tonga soa teto Madagasikara ary notsenainy ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono Ranarivelo Lucien Tenivato ny talelefitry ny FIDA Fonds International de Développement Agricole Andriamatoa Donald Brown niaraka tamin'ny taleparitry ny FIDA Ramatoa Sara Mbango Boloni ny rojona lasa teo. Ny FIDA na ny tahirim-bola iraisam-pirenena ho fampandrosoana ny famokarana moa dia mpiara-miombonantoka miara-misala akaiky amin'ny Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa eo ambany fiahin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono ho fampiroboroboana ny sehampamokarana efa 100 taona lasa izay. Tanjona ny anatsarana ny fari-piainan'ny tantsapamokatra ary ampianana ny tany fantrana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny politika ny fanjakana amin'ny alalan'ny IEM izay napetraka ny filoha Andry Rajoelina. Mamaritra ihany koa amin'ny velorano fahasivy dia ny fahavitantena ara-tsakafo ary indrindra ny fampivoarana ny famokarana moderna eto Madagasikara. Ho fankalazana izany fiara-miasa izany indrindra ny antondin'ny talelefitry ny FIDA teto Madagasikara. Nisy arak'izany ny fiaonany tamin'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika Andry Nirina Rajoelina. Nisy ihany koa ny fiaonany tamin'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernementa Tsay Christian. Ny roso tamin'ny fitsidihana ny zava-bitan'ireo tetikasa eo anivon'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono izay vatsiny ny FIDA vola ireo. Tany amin'ny faritra Androsy Anosy ny 3 sy 4 jona lasa teo. Ny 5 jona sy 24 kosa teo amin'ny faritra Analamanga. Izany dia ho fijerena sy fandrefesana ny zava-bita ka ahafana mitondra fanatsarana eo amin'ny fomba fiasa hoy ny filoha lefitry ny FIDA. Ho an'ny teo Analamanga dia nisy ny fiaonana sy fifanakaloza-kevitra tamin'ireo mpisitraka ny tetikasa. Nambaran'izy ireo tamin'izany ny tosika sotoana nentin'ny tetikasa ary ny fetrakan'izany teo amin'ny sehatry ny fandraharana ara-pamokarana izay ataony. Nisy ihany koa ny fijerena ny atelier de sécherie an'ny coopérative Tsinjo izay misehatra ny lalam-piariana voanatsindrana nahazo toana tamin'ny fandaharan'asa Prospere tao amin'ny fokotany Andranovelona. Nojerena ihany koa ny toerana fiompiana akoho gasy fakana nofo tamin'ireo tanora nahazo fiofanana tamin'ny alalan'ny fandaharan'asa Formaprod izay lasa mpampiofana ihany koa izy ireo ankehitriny. Nandritra izany ihany koa dia nijery ny ivitoeram-piofanana Kafipa Andranovaky tany Mahitsy. Nofaranana tamin'ny fankalazana ny 100 taonan'ny fiara-miasa teo amin'ny FIDA sy Madagasikara ny fotoana nandalovan'ny filoha lefitry ny FIDA teto Madagasikara izay natao teny amin'ny Ibisa Korondrano ny 9 jona 2024 lasa teo. Nandritra izany no nilazana ny tantaran'ny fiara-miasa izay natomboka ny taona 1770. Nambara ihany koa ny dingana rehetra nolalovana sy ny fahombiazan'ny fiara-miasa. Fantatra fa mitetina hatrany amin'ny 3,700 tapitrisa dolara ny volana ampiasaina na matsina n'ireo tetikasa misa 40 ka tokantrano mahery ny 904,100 sy 1 tapitrisa no nahazo tombontsoa tamin'izany. Marina fa tetikasa misa 5 amin'izao fotoana izao no miara-miasa amin'ny FIDA dia i AD2M, Formaprod, Prospere, Aropa ary Defi. Efa miroso amin'ny fampivoarana ny famokarana moderna tokoa i Madagasikara amin'ny alalan'ireo tetikasa izay vatsiny ny FIDA vola ireo. Ka tratra ny tanjona hoy ny sekretera jeneraly ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana Aronjono izay nisolitena ny ministra tamin'ny fankalazana an'izay fa 100 taona ny fiara-miasa teo amin'ny FIDA sy i Madagasikara izay. Mahafinaritra aloha fiara-miasa, betsaka ny tetikasa ny arahana miasa taminy. Ary betsaka moa ny vokatra efa azo deposité 300 millions de dollars io zany vola ary ny olona eo amin'ny 1,108,000 eo zany misitraka n'io zavatra. Tanjona napetraka moa zany izany mitratra fahitako azy miara-miasa tsika rehetra. Ny paky mivantana tamin'ireo tantsaha teny fotony ny toana nentin'ireo tetikasa maro izay vatsiny ny FIDA vola ireo. Maro ny toana azony toy ny fampiofanana, fanamafisana fahaiza-manao, fampitaovana, fahazoana masomboly, fitadiavana lalam-barotra sy ny sisa maro. Tombontsoa lehibe ho an'ny mpisitraka izany toana azony izany na ahafahany nanatsara ny fidiram-bolany sy ny fari-piainany ary ny rosony tamin'ny matianina bebe kokoa teo amin'ny fandraharana ara-pamokarana. Ny FIDA zegny nanohana nanomboka tamin'ny 2007 jusqu'à zao. Zahoana fiofanana fambolena de coopérative ny organisation paysanne maro samihafa. Fiompiana akoho tafarany nazahoana formation de velogny soamantsara ny akoho
misy antom-pivelomagna ny ankizy sy ny mpampianatra ilay ankizy. Maro be ny zavatra azonay tamin'ny FIDA. Tamin'ny forma prod indray zay nahazo fihofanana niompy akoho. Dia nampianatra, nanao titera, nakoho gasy, zay nitaiza zaza 320 isa. Dia efa mpiompy akoho gasy daholo ilay ankizy amin'izao fotoana izao. Ka zay eto dia mankasitraka ny PPRR indrindra fa ny prospere zay nitoto nahafotsy, nahandro nahamasaka tamin'izay fivarotana izay dia ary ny forma prod. Mankasitraka koa ho an'ny FIDA sy ny fanjakana malagasy. Mitondra tombontsoa lehibe ho anay zegny ny FIDA nagnatsara ny tokantragnonay tsirairay avy sy ny ankohonana fianakaviana maro samihafa.